fa manina tokoa moa izany mbola tsy ampianarinao an'ilay asa foana hatramin'izao e. Fa manino? Ao rehefa ho ataontsika milamina io iny. Raha tsara ho aminao tsy ho ela ny fahasoavana. Ho anao tsy ho ela ihany koa ry masina jaiko. Aza matahotra ho ianao fa tsy maintsy lasa. Za ve mbola ampianay e? Fa ataonao inona e? Ianao ny fanavotana no avy korombelona. Miala tsiny aminao a. Zaka. Zaka. Taiza foana ianao e? Fangaela ny gadra. Sotasotan'le raha tsara zaka e. Dia ninona kely tany ny bandy. Fa misy inona rabainina? Ka tsy soloza. Nisy nakakely nenendreny lany an-tafy e. Manampy anao kosa e. Fa manampy anao noho ianao be voka. Ianao raha zaka fa ny raha ny zanako lahatokana no ilaiko. Mety na tsy mety yatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tiety sena fafinao no tsinjaina inja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao inja mahery no atrehina tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritsy anao inja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa Sanadi. Sot. Manahoana? Nahoana? Ohatrina manga? Telonjato. Mbola maitso kely ary izany. Mety amin'ny vadinao be voky reniko. Vadiko ahoana koa moa e? Iza motim-panina eo e. Zany e? Izy ny tena anareo an'izany e? Naovy anankitelo ary e? Sotra? Sotra, ie. Ay moa kay izaho ty kay dia efa tatatatainao eran'ity tanàna ity mihitsy izany vadinao. Inona? Tsy an'izany. Ka inona ary? Mamorona daholo izany ireny olona rehetra niteny ireny. Hatramin'ny mpivarotra ny vidianako an'ity izao ny teny an'izany. Ianao mihitsy no miteny fa hoe izaho ny vadinao. Efa mitenanao fa tsy an'izany. Ka inona izany e? Sa ve hoe amin'izay izany izaho manaiky anao? Tsisy fantatro momba an'izany no mbala. Teneniko anao nefa ry tsanta fa na inona ho ataonao, izaho dia tsy hanaiky zavatra ohatr'izany mihitsy. Indray mbala. Fona raha e. Ty aloha ianao. Ny tena mety ry tsanta. Tsy mety intsony ny hipetrahako ataonareo ato. Lasa miteraka fisainana hafahafa ho anao ilay izy. Ndraso aloha. Ka inona ary no tianao atao e? Tadiavinao ho afa-baraka tanteraka eto amin'ity tanàna ity izay vao hiala ato. Mbala kosa. Dia avelanao rehetra izany. Tena satroko ry tsanta. Tsy hanary anao fa raha ohatran'izao kosa tena tsy mety amiko marina e. Mifona moa zary mbalo aho. Dia mandry ve sy ianao hamelana rehetra sy hijaly eto?
Izany mihitsy koa mbola olana. Fa zao ary, mbola tianao ve ny rain'io zaza io? Ty aloha tsy antsony angamba e. Hitanao, ny tiako fotsiny hoe hitako izy dia miresaka momba an'ity zaza ity izay. Izany hoe mbola vonona tsara mihitsy izany ianao ny ifampiresaka aminy raha izany. Eko. Andao ary tsika sy ianao raha mety aminao a, andao hiakatra ho any Antananarivo. Tsika sy ianao no miaraka mandeha mitady anazy a, dia mifampiresaka tsara nareo. Ahoana ilay resaka arabory? Sa hoe tena efa tsy asianareo sira intsony mihitsy? Kalma fotsiny lahy, efa mitady vahaolana. Vahaolana? Olona ty ve aiza ny afantaranareo izay zavatra mitranga any? Efa misy ho aho. Ay, ame an'ilay vola zany nareo. Mety mbola tonga amin'izany ihany aloha tsika e. Fa tsy maintsy mba mandeha ambaratonga kosa aloha e. Zany koa ve dia mba hiety? Sao dia heverinareo fa hitsitsitsy aminareo ary za mipakakeriny izany? Efa misy olona hitantsika any, afaka manampy atsika. Fa olona izy ary zany e? Polisy zany zao sa gendarme any an-dafy any? Zay ihany eletsy ny tenenako an'lahy hoe mitonilo e lahy e. Tsy ahita mangirana mihitsy tsika raha tsambomboatra sy ndoto ohatr'izao foana e lahy. Ka nareny hoe mijijy baolina ela be? Andao fa hoentiko any aminy lahy e, dia hitan'ny lahy ny fahaizany. Ora-bainina. Fa olona aty ve? Ahoana ny avy tany zany anafaka babo any an-dafy? Sa olona le manao tiktak do zany? Rehefa tonga any letsy lahy dia afantatra ny valiny izany a. Roviana ary zany? Mbola amin'ny fotoana hono izy dia miaraka makantsika ro lahy. Ka azo atao ela loatra koa ary zany. Efa tena tsy milamina mihitsy ny sainy ba. Alamino any sainy lahy. Ho lasa dalaloha koa ny lahy raha izany e. Ka efa be loatra le blemako. Normal na raha miasa saina. Zao ary, rehefa milamina ty raharaha ty a, dia tsika lahy mihitsy no miaraka mandeha amin'ny an-dafy any. Tena kozy a? Eno a! Sura mihitsy ary. Kakapiso. Sakabetsaka. Safady. Salame. Mandroso amin'ny restaurant. Tsy sakafo ka. Fa misy zavatra azoko anampiananao. Tena marina Monsieur James andedaviko. Tara kely ianao. Vao mihitsy sy ny dadany ny lasa nivoakany. Zany ve? Ie. Dia mety mbola taratara kely zareo vao tonga. Andeha lavitra mihitsy ny raha fijeriko andry zareo teo. Raha zay ianao raha pitso miverina. Ka hitanao, tsy fantatro aza hoe ho tafaverina rapitso ve sa ahoana? Fa aiza nareo mipetraka? Any ambanivohitra. Ambanivohitra?
Ye. Fa hono raha tsy madiso. Izakay ny anaranao dia ahoana ny fomba nahafantaranao an James? Tsantany anarako. Nisy fiara-miasa kelinay zay dia izay natongavako aty. Mahagaga anahy koa izany. Ny olona mifanerasera amin'ny James rehetrarehetra tsisy tsy fantatro. Fa ianao ohatra ny izao vao hitako. Ie. Fa tena azonareo antoka tsara izany olona izany. Ohatra efa mipofoko mihitsika. Za ve dia ino izay filazany fotsiny? Dia taiza koa izao mba nahitanareo an'izany? Ankizy niara-nianatra tamiko taloha rehetra dia lasa nanao lezionera. Dia io ny adalina mandalo ito indray dia avy eo mandeha. Ary milay kosa izany kandran'ilay ry zanaka. Ry tena tsara mihitsy. Raha mazoto any lahy dia afaka resako aminy. Tsy miditra amin'izany amin'ny bandy. Fiainana amin'ilay be aty ve rabainina dia tavonareo andeha hopotehana amin'izany. Iza dia tavonareo andeha hamonjy fitaitainana fotsiny ihany ary. Tsy mety. Za dia any an-dafy eny tia miasa e. Afaka mikarakara tsara ny aferandrenana lahy. Fa mba inona marina izany natonga an'izany le fakana kely izany? Dia tsy haiko ilay azy a. Za koa ary tena mba lasa saina. Fa tena le lalana alehantsika izany koa aloha sao dia mbola lavitra be. Mbola adiny telo eo aloha e. Izay tsika lahy vao tonga any. Tsy misy fotoana vonjena e. Fa na izany ary grave be izany lalana adiny telo izany kosako. Io le tsy mofo hohanina raha anao ny lahy fa za io mibe menimenina eo a. Ty! Io. Taoko mahita mihitsy koa aloha tiako bandy ramaka. Atao ve? Nareo tsy amela? Hoano aloha fa mbola tsy amela fa izay ambiny eo asiako rehefa avy eo e. Sy raha mihitsy ara. Ty, azoko nisy rano ty. Ty asio rano raha aniny. Maka ty aheta. Mbola milay kosa ty vamanja bainy ty aloha. Sy hoany le tsy mofony lava. Eo lampy resaka eo a. Ty tsy mba menareo anahy mihitsy mba asio rano a. Tady kendaka lahy zany. Asio rano e. Hoane.
tonga tany aminay izy nisy fotoana dia dia nisolokiny koa ny volanao fanga izy efa mpanao an'izany ka be da be fotsiny ny olona amin'ny fitany tsy izany fa zao madama izy ny ray n'ity zazy ity maninona dia efa elaela ihany izy tsy tany aminay dia izay nety nahatongavako aty hitady aminazy fa tsy tiako ny zanako tsy izy iray rehefa teraka courage andraso fa teneniko izy rehefa tonga eo hoe tonga nitady anazy teo ianao ie dia misaotra betsaka madama ie kely tsisa dia avy ny raha fanany allo ay ve se ihany misy vaovao nga hitany se tsara mihitsy fa tena izy otry fa matory ahoana koa fa tsy maty izy ny fahitany se azy eo ok ary ay sao dia zao a dia ala ty zay allo monsieur Ramanana ie tena misy vaovao maika be mihitsy nampitany le bandy le nirahako tany iny ka momba ny James ka toa hoe miaraka amin'ny raha tsara zakany androrona hono izy zao ko lazainy fa hoe hafahafa ho ny fahitany any James any dia tsy haiko raha ngaty fa totriny hoe tsy mahatsiaro tena mihitsy ono tena tapaka aloha ny hevitrako monsieur Ramanana fa andeha hoany mihitsy azy zao hidirany azy zao yes juste ny informeny fotsiny dia zay no andehanako hidinany zao zay aloha monsieur Ramanana fa andeha hamontsy kely an'izay aloha eo tsy tratrako taona hoe dray misarim-balo iza zany nandray anao tao tsy haiko vehivavy tao amin'ny vavahady tao volana ka efa hoe tsy fantatroko azy any nafahatarako anao volana ny anarany iny fanga fantatra otra madinonga moa zany eo efa avy miasa tao amin'ny zareo reo dia efa nerasera tamin'ny mpiasa rehetrarehetra tao fa zany hoe tsy voatao moa zany nalalako ny volana fa efa ela be miara-mipetraka sa tadidinao le resakintsika tany ampanivohatra iny volana angely le sipako taloha tsy tadidiko fa zany hoe noho nietraketraky ny fiainana dia saraka moa zay etraketraky ny fiainana ao ka gejaindra tsara zaka ao ange izy fa hoe mandotrosa zany nindra mbola tany aminy tsy hoe zany fa nisy fotoana zany ray aman-dreniny volana
nanana olana be izay resaka vola. Dia monsieur Ratsarazaka no nanavitra an zareo fa raha tsy izany efa saika hoe higadra mihitsy ny dadan'ny volana tamin'izay. Dia nifanarahany zareo fotsiny taty aoriana izany dia hoe ivolana mila mandeha miasa ao amin'ny monsieur Ratsarazaka manala ny trosany ray aman-dreniny. dia hatramin'ny oviana zany izy miasa tsy mikahao. Izay indray aloha tsy fantatro. Fa raha ny tokony ho izy nefany efa tokony ho vita. dia hanombo andrava foana zany iny vehivavy iny. Atao ahoana? Tsy afa manotraka. Tena miaika arim-balo a. Tena tsy vanina mihitsy ireny James mianakavy ireny. Aza tena ohatran'izany kosa ianao e. Ka efa hita mibaribary izao ary ve ny zavatra ataony dia mbola inona ihany. Aza mitsara olona ohatran'izany ry Santa. Alao n'Andriamanitra ihany izany. Sady io any Andriamanitra tsy andry ny hafa, andrintsika eny foana. Tsy haiko aloha e, za efa ohatr'izany. Fa izao raha ohatra ianao tonga dia andeha hidina any ambanivohitra dia tonga dia mandehana. Fa angatsy hoe hiaraka aminao indray. Eny e, fa mbola misy zavatra ho ataoko kely izay aloha aty. Dia manaraka anao any ahako. Rehefa vita fotsiny izay dia mandeha koa. Ny anao? Tsy fantatra langa hoe aizitsika izao. Aty androrona letsitsika. Aty misy ny reninahy. Aty izay no mifampiresaka rehefa te eo agnamiko izy. Sa te resaka aminy koa lahy? Okaletsy zao ihany fa sao tsy atady amin'ny feoan'io koa e lahy. Inona kofokofoan'ny lahy io e? Tady vita fatomaty io, tsy voavahan'ny lahy io. Zao letsy ry James, tena tiako letsy lahy. Tena tsy foko mihitsy letsy lahy. Saingy voatery sara-dalana antsika eto. Laha mantsy ny tedaviny masina navotana ny fananantsika e. Izay ny tondrako an'lahy ty. Miala tsiny aletsy fa tena tsy fidiny akoha. Maman. Maman. Iskana mitota raiky be e. Mbola nisy nalehako izay fa ahoana? Efa tsy milamina mihitsy ny saiko amin'itianareo mandehandeha lava ty. Mbola mitady izay mahasoa rery maman. Ka tsy izany ange ny antony itenenako e. Fa hitandria fa ny tany zao efa tsy milamina. Fa ahoana? Hitandria amin'ireny azo areniko fa ahoana. Maman koa, nenareo nefa fantatra hoe lololomy. Eny toa izay indrindra. Anga everindrefaly amin'ny daholo iny. Eny rery maman polisy io. Hay. Dia mbola vazivazy indray ary za. Ahitana ho azy io. Aza manozona ka. Za tsy manozona zany fa mba miteny fotsiny. Eny re. Fa nisy nitady ianao. Seta. Fa hombony tonga dia hoe seta. Ka tonga teo izy lerena namanino hoe gadraindra Sarazaka koa izy. Ay, dia mitovy zany izy roa lako io indray. Izy roa lahy izy? Seta sy Mbalo. Antray. Fangano eo anaty maman Mbalo? Ie. Fa gadrain'ny patron koa nge hoany izy. Ampalahelo koa zany. Dia aiza izy izao? Sa mbola hiverina eo? Lasa any ambanivohitra hoany izy fa tsy afaka mijanona. Antray kosa ry maman. Dia tsy nitazominao akory ve izy nefa fa fantatrao tsara ny fitadiavako anazy etsy sy roa?
Oritsika raha andrina hita fandresendahatra anazy nataoko teo hoe mba mijanona miandrentsika angamba efa fotoana nalana fosako atody firikany. Dia tsy hitan'ny maman kosa ve izay hevitra mba hitazomana anazy ankoatran'ny resaka fotsiny azo. Ino tadiavindry ataoko hoe hoasako itody vary izy dia amin'izay tafiandrendry ao. Dia lasa izy izao Efa lasa any amin'ilay ambanivohitra noho izy. maman kosa mbola misitona foana. Tsy hoe misitona izany a. Ndrify mieritreritra fa hoe tsy tiako mihana anareo. Fa izy mihitsy no tsy maintsy handeha mba fiarovana ny ainy. Ka dia misy olona nihinana azy ary eo e. Tsy manenjika mihitsy. Dia fotoana foana izay ve dia nahavitany tantaran'izany zavatra rehetrarehetra izany? Izy ange tsy vetivetiny teo e. Fa ndriny taraiky be tany amin'ny Alehandry tany. Raha azoko tsara izany dia efa nihaona nareo tany amponja tany fa tsy nitenena fotsiny maman. Izaho tsy miala amin'izany mihitsy ka. Soko tany maman ilay hoe namangy amin'ny Maria any. Tsy mihaona izaho aho tsy nahita anazy mihitsy. Asa mety efa mivoaka angamba izy tamin'izany. Olona miandro fa ao atory. Zao te ahen'ny teny lafarany alohan'ny isa rahantsika mandrakizay. Fa ino ty fikanareo ty rapainina? Fikanareo ahoana e? Teneno izay tenen'ny lafa mandeha ny fotoana. Sala tsy mainka eo amin'ireny lahy. Ary nareo mihitsy koa izany no nakakeriny andrabofy a. Efa ela lety izy ny nalefako alohan'ny lahy. Mbola hivaly aminareo mifangiry firindry izao raha latsaka be da be ataonareo izao. Dia ahoana koa? Anjaran'ny lahy zao ny fitenenana. Afaka eto alefako direct any amin'ny afo be nareo. Tsisy raharaiko an'izany le ty e. Alefaso fotsiny fosiny fanahin'ny lahy. Iaina tontolo hafa afaka fotoana foy. Tena tsy vanina nareo. Tsy vanina. Manao azafady amin'ny lahy letsy aho. Manao azafady amin'ny lava. Tsy afaka koa e. Tsy afaka ny andany teny masina izay ho tompoko e. Dia ahoana ry Serivo? Patron. Dia lasa aiza tsara izy teo? Lasa ao ambadiky rivato be riry zareo teo. Izany. Tantaraona tsara hoe ahoana ny tena fandehany? Arak'ilay baiko nomenao anahy iny dia narahako maso akaiky foana nisan'ny James. Nanomboka niala tany amin'ny hotely ka tsy aty ambanivohitra be aty. Dia tsy nahatsikaritra zavatra hafahafa mihitsy ve se? Ohatran'ny somary nanalavi-dalana kely tary lalana zareo zao mitodi-donaka aty. Dia tsy nijanona mihitsy izy teny an-dalana? Tsy nijanona mihitsy ka nandeha foana ry zareo. Tena misy zavatra mitranga hafahafa ho Rivo a. Tsy efa tokony ho vita eto ve misy ao patron? Sady efa natoroko anao misy anazy. Andao lorse mba apiako kely aloha fa apiako ny volan-tsefa za matahotra. Iny ary dia ina indray zany tokony ataoko amin'izao? Andao aloha jerena akaiky iny izay zavatra mitranga ao. Ako raha tofinja tsara zaka amin'ny basy any dia ahoana? Aza kely finoana ry se a.
misy zavatra mahazo an James mihitsy moa to entina ty lavitra be aty ohatrin'io James. Dao ary. Dao. Tenena amin'izay izay teneny lahy ary tadidio tsara so misy adinoko hanenena ny lahy. Natsomo no teneniko hoe fa zao fotsiny a tadidio tsara mbola hivaly aminareo raha latsaka ataonareo io, mbola hanody anareo io, indrindra hoe zanaka nateraka izany. Ary le ty kosa le tsy makalehibe zay mba azo miteny kely le ty de manarôtra wa zay ataovy ao an'eritreritra lahy am'izay mivavaka ela farany ary azadiny mba mifona ao any an-danitra any. Zay leto fa mba hiresaka amin'ny masina kokoa ahako. Ndry masina, tonga indray ty fotoana izay ny fanomezantsika hanolorako ny sorona izay ty za fa ny zanako lahatokana. Ianao sorony eto. Tady ampimety ry masina, tady ampimety. Reo zareo reo. Ilain'ny masina hony, ilain'ny masina ny rano lahy. Tiary ny rano zanako lahatokana zay fanarahantsika ary masina tsaiko. Atoloko anareo de mbola ho avy eo any koa ny sorona de mba arovy amin'ny herinareo. Ary ataona tsara zaka inona izy zany? Ohatry ny vonoiny ataony sorona. Ary tena efa maratra be nge izy zany. Ino a tena efa vomafy mihitsy le ry. Arovy amin'ny herinareo fananako, arovy amin'ny fahefanareo. Ndao aloha raha rotina amin'izao, ndao vonjena aingana. Raha tsara, nahoana no manimbasimba toy izao ianao? Tsy nanimbasimba no zany atopoko, tsy nanao an'izany. Tsy mba fady ahy mihitsy manimbazimba zany. Ny rahan-janako tokana no ilaiko fa tsy ny rahan'olon-kafa. Ka ny rahan-janako anie tompoko natolotra anao tao tsy manana zanaka lahatokana afa-tsy ho ahako. Tsy io ny zanakao fa hafa.
masina fa nataonao aiza izy teo na fenonao aiza tena mahay zavatra mihitsy ianao Romasina, mahay zavatra mihitsy, manaiky anao raha tsara kely. Tena mbola tsy mahatsiaro tena mihitsy izy. Azafady dokotera, efa mba manahoana zany aloha izy io zao? Mafimafy ihany aloha ilay nahazo azy e. Fa izany hoe efa voavonjy aloha ny andehibe dia tsisy atahorana intsony. Fa le ratra nahazo azy ve zany tena mampalemy azy io sa zavatra hafa mihitsy? Ie. Hitanao io raha be very amin'io dia izay no tena mampalemy anazy. Fa tsisy antony hafa ankoatran'izay dokotera? Sy antony hafa aloha tsy haiko e. Fa hita fotsiny hoe misy vaky ny lalan-drano dia izay mahatonga le hémorragie. Zany ve? Tsy aleonao andrasana mahazoazo aina kely aloha izy dia avy eo antanianao izay tena mahazo anazy. Ay, fa hoana dokotera? Mety ho vitivity ihany ve tsy fahatsiarovany teny io sa mbola aritraritra? Tena mbola reraka izy a. Fa efa tsisy atahorana intsony ny fahasalamany ka. Ay, tena misaotra betsaka anao dokotera tamin'ny fikarakarana aloha fa tena manana dokotera tokoa manana anao. Dia misy zavatra kely izy ity a. Solondram-boankazo kely dokotera. Kely dia kely fa vokatry ny fo e. Eny e, tsisy isaorana fa mirary soa anazy. Ay, misaotra betsaka dokotera. Io. Salama Ramse. Salama. Inona ianao fa maika? Mbola ao angadramy sa Ramse? Fa ataonao inona e? Ka tsy izany fa nisy vehivavy tonga nitady anazy teo omaly. Dia maninona n'izany anontanianao an'izany ka? Ka nareo nitako niaraka faraniko. Ay, ary sao dia ato anaty paosiko tokoa izy. Ka miinsista be nge ilay vehivavy Ramse. Tsy tia halala an'izany anarana James zany intsony manomboka izao. Fa ahoana tompoko? Fa ianao ty ve mahalala fomba e? Azafady indrindra re. Fa naika mba hakalakile anao fotsiny aho fa nadio ampiroanao ao. Ndeha mandeha fa maika. James?
ato a. Tsy salama sery James dia nentina ny tsaboana aty amiko aloha. Tsy azoko. Tsy dia fantako aloha izay zavatra niseho a, fa tsy nahatsiaro teny se dia io maratra be io tany androrona dia netiko aty mihitsy aloha ny tsaboana. Tiary raha zanako lahatokana izany fanarahantsika ary masina tsaika. Atoloko ho anareo dia mbola ho avy eo any koa ny sorona dia mba harovy amin'ny herinareo, harovy amin'ny herinareo fananako, harovy amin'ny fahefanareo. Aiza raha tsara. Kalma aloha se efa tsy mbola mahazo mihetsika mahery se hoy ny dokotera. Tsy ataoko vita mora anio fa aiza raha tsara. Ka mila mihina aloha fa na za koa range tsy mahita azy. Dia ahoana zany nafantaranao hoe tany androrona izay. Sainao koa ny ray tsy kombakomba tamin'ny rabainina. James, tsy misy tombontsoako amin'ny hafatesany se mihitsy. Ny havelomany se raha zao io mahamaika ahy io. Dia inona zany ny ataony nanavotanao anahy? Raha ny tena izy manko a, tokony hoe voavalonao a. Zao a, kalma tsara aloha se. Dia makahina tsara mihitsy aloha fa mbola ho hazava mise daholo izany zavatra rehetrarehetra izany. Fa za aloha andeha haka kely sakafo hohaniny se amin'izao se fomba mahatsiaro teny izao. Vetivety fotsiny a. Fomba aiza zany tsika io zao? Aty an-tranoko izay io zao James atsaboana. Dia ahoana ny fomba nahatongavako taty? Mety na tsy mety nyatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tety zay nafafinao no tsinjaina onja mahery ny fiainana tsy maintsy sedraina fa mila mahery mila mitraky anao onja mahery no atrehina tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritra anao onja mahery ny fiainana tsy maintsy sedraina fa mila mahery mila mitraky anao